Efa rotaona kosa izao no nampiarana ny plan national du développement mbola betsaka kosa nefa ny gabraraka eo amin'ny fitantanana anatiny izay tokony ampidirana vola bebe kokoa ho antsika. Omaly kosa no natomboka ny famolavolana ny stratégie de mobilisation interne fanazavana ato anatin'ity fanadihadiana ity. Andry Yankina ny fampandrosoana eto amintsika ny fisian'ny plan national du développement izay efa rotaona izao no nampiarana azy teto Madagasikara. Mirakitra ireo paikady sy rafitra fanarenana ny plan national du développement. Omaly kosa no natomboka ny famolavolana ny stratégie de mobilisation des ressources internes. Ilaina ny fananana politika sy paikady anatiny, indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena izay antoky ny fampandrosoana. Eo amin'ny findramam-bola izay ataon'ny Madagasikara, ilana drafitra matipaika ny fitantanana azy ireny, indrindra ho fanatsarana ny fidiram-bola anatiny. Nataontsika le lancement officiel de stratégie nationale de mobilisation des ressources internes. Miveritsika fa tsy hanina fosina atsika amin'ny famatsim-bola any ivelany. Ilaitsika dia ilaitsika famatsim-bola any ivelany ary amin'izao fotoan'izao dia mbola 5,700 ny filatsika dia mbola famatsim-bola any ivelany no manao azy raha resaka financement développement. Zany akory tsy tokony hijanona amin'izay satria mba tokony ihany koa na politika atao anatiny mba ahafahantsika mitrandraka bebe koa sy tsaratsara kokoa ny loharano-karena atao anatiny. Io mobilisation des ressources intérieures zany dia tsy midika akory fa ialantsika ny famatsim-bola mahazatra, tsy midika ihany koa akory fa tsy ampy le plan national de développement fa anjaratsika no mamolavola fitaovana mba anafanganana sy anatsarana zay fanatsarana fidiram-bola ato anatin'izay. Iverina ihany koa fa tsy vitan'ny ministère de l'économie sambrera le izy fa ilaina ny fandraisana anjara ireo acteurs mahazatra atsika dia zay natonga atsika androany nanasa ny secteur privé zay hitatsika tonga maro ny association civile, ny société civile sy mazava loatra ny acteur public zay ny ministère isatsokajiny. Efa nisy ny fankakevitra tany amin'ny faritra tamin'ny fotoana dia tonga ihany koa fotoana entina mamerina zany fankakevitra zany mba ahafana ihany koa mahafantotra hoe inona no heveriny ny politique régional any amin'ny faritra mba anatsarana ihany koa ny fidiram-bolana any anatiny any an-toerana satria samy manana ny arena zay azo etseny ny faritra rehetrarehetra fa ny fanjakana aty amintsika aty amin'ny niveau central dia mandrindra an'izany amin'ny alalan'ny stratégie nationale. Manan-karena raha i Madagasikara eo amin'ny fahaiza mandrindra azy ireny no mbola olana mipetraka mampikatso ny fampandrosoana. Betsaka ny gabraraka eo amin'ny fitantanana anatiny toy ireo arena izay ananantsika isam-paritra. Efa nahitana vokany ny PND fa hatreto aloha dia mbola tsy ampy izany mba hampiroboroboana ny fampandrosoana izay. Tafapetraka kosa ny politika vaovao izay enti manamafy ny fanondrana anatiny.